faly indray ny tenako tafaraka amintsika atao anatin'ny fandarana zahatany miaraba antsika rehetra ary any tokantrano any dia manasa antsika ihany koa anaraka amin'ny fandaharana hatramin'ny farany. Hitsidika tanàna maromaro any amin'ny tapany atsimo andrefana ary avaratra andrefana Madagasikara iny sika atao anatin'ny fandaharana androany. Iangy ao Toliara any amin'ny tanàna Saint-Augustin ka efarany Mahajanga ny fitsidiantsika. Hitsidika ny Zomba any amin'ireo tanàna ireo tsika androany. Ny Zomba moa izay mitahiry ny tantara sy ny kolontsaina, tsy ambaratelo ny foko sakalava. Ny fitsidiana Zomba mifono ny kolontsaina sy ny tantara tahaka itony dia azo ataon'ny mpandraharaha ara-pizahantany tsara ny manakambana azy amin'ireo tolotra ara-pizahantany hafa izay tsy dian'ny mpizahatany ao amin'ny toerana anankiray. Maka toerana tsara ary amboary tsara ny coussin, amboary tsara ny ondana, somary asisio ranom-boankazo kely eo alohanao dia ara ohatra amin'ny farany fandaharantsika. Faritra avoavo toerana, tany lonaka mahavokatra, kijana midadasika firaofanomby, reny rano mifandray na mihaona amin'ny ranomasina, elodrano. Toerana tahaka izany matetika noho ny safidian'ny mpitarika fanjakana nisy teto amintsika hanorenam-ponenana. Vitsy ny toerana namboarina voatondro no nenan'ny mpitarika fanjakana na mpanjaka nisy teto Madagasikara ary efa saika taty aorian'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo. Ny Zomba miaraka amin'ny ampahatantara tamin'ny vanim-potoan'ny fanjakana sakalava talohan'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo. Vakoka tsy dia be plaza firy fa nitazona ny tsy ambaratelo ny kolontsain'ny fifandimbiasam-pahefana sy fitondrana nisy teto Madagasikara hatrizay no hitondranantsika ato anaty zahatany. Atombontsika aty amin'ny faritra farany atsimo tamin'ny fanjakany Andriamandazoala, mpanjaka sakalava teo anelanelan'ny taona 710 sy 810. Andriamandazoala dia zanakalahy faharoan'ny mpanjaka mahafaly atao hoe Andriamanalimbe na Bararata Vokoke, avy amin'ny fokon'Andriana Maro Saranga. Reny ranon'olona mivarina ranomasina tandrefeto amin'ny elodranony Anatsony na Saint-Augustin no namaritra ny farany atsimo tamin'ny fitondrany Andriamandazoala. Ny reny ranony Maharivo ao Mandabe no efitra avaratra tamin'ny fanitaran'ny fanjakana. Nanorina reny vohitra voalohany teo andafy atsimo ny vavaran'ny Mangoka izy, reny vohitra nantsoina hoe Tsiaripioke. Betsaka ny fanjakana madinidinika ny feheziny tamin'izany noho izy nahataona olona sy vatan-dehilahy maro nanaraka azy. Sokajina ao nampatanjaka ny fanjakana sakalava taty amin'ny faritra atsimo andrefana ary avaratra nefa ny Madagasikara ny fisiany reny rano sy ny elodrano maro aty amin'ny sisiny tany. Iray amin'ireo ny elodrano eto Saint-Augustin izay niedian'ny mpanjaka nifandimby taty an-toerana ny nifehy azy. Nanorina tanàna sy Zomba teto mihitsy ny mpanjaka avy amin'ny taranaka Tetimbola tamin'ny taona 910 mba hifehezana ny reny ranon'olona sy ny elodranon'ny Saint-Augustin. Toerana stratégique natao famaharana arakady sy ny fanakalozana ara-barotra tamin'ny mpiantsambo vahiny, indrindra tamin'ny vanim-potoana ny roborobon'ny takalo sy fividianana olona hatao andevo nataon'ny Compagnie Anglaise des Indes Orientales sy ny Compagnie Française des Indes Orientales nandritra ny taonjato fahafito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo tato amin'ny Canal de Madagascar na Canal de Mozambique. Tsara ho marihana fa i Saint-Augustin zany no tanambezo, sambana tanambezo misy an'izany fanjakana zenista hatramin'izay. Fa ny tanambezo sasany moa zany dia mbola tsy nahitana an'izay fa tsy eto irery zany. Eto zany dia nisy an'ity fanjakana aty zay noentiny zany atao hoe haingo vola zany na apelakominy ahafantaran'ny be sy ny maro azy dia tonga izy nitondra ny roa anadahiny zay namorona ny fanjakana zay teto Saint-Augustin. Tany amin'ny 1602 zany rehetra zany no miseho. Dia nitondra moa zany zareo ny anarana hoe Tetimbola ny fanjakana teto aminay teto. Izay mbola hatramintsika amin'ny teny zao zay mbola anaovana fitampo isaka ny folo taona ohatra ny any Belosy ireo Tsiribena sy ny rehetrarehetra iny zay misy toerana nisy mpanjaka dia mbola misy an'izany eto. Manao fampandroana moa zay araka ny teneniko teo manao fitampo isaka ny folo taona dia misy relika ny filazan'ny vazaha azy relika anankidimy ny eo zay hoentina ampandroana isaky ny folo taona. Anankidimy ny relika ao fa ny olo anatin'ny relika zany anankenina satria misy relika anankiray faraparany eo zany dia hitambarany olo anankiroa zany hoe mpianaka ry zareo reo. Ao i Fobala, ao i Tsimirira, ao i Revino farany indrindra taty amin'ny fanjanahantany taty dia mbola misy koa Belamby ohatrohatran'izay zany zareo. Mpiavy avy amin'ny faritra Atsimatsinanan'iny taranaka Zaframininy mpanjaka taranaka Tetimbola nanorina Zomba teto Saint-Augustin. Taranaka misy ifandraisany betsaka amin'ny taranaka Andrevola nanorom-ponenana teto amoron'ny reny ranon'ny fiherenana eto Mihary Toliara, toerana misy ny Zomba na mpanjaka Andrevola. Zay mahazivana vezo reto vezo reto io zivanay vezo reo.
mba hahalalantsika azy misimisy kokoa dia taranaka mpanjaka isan'ny voatonona rehefa manao fizahana fiampyfaly eto miary Andriamatoa Farala Fisorogna. Izy no mpitazona ny jiny sy zomba ny taranaka Andrivola eto Antekoaky miary. Zava aminareo hoe Andrivola zay mpanjaka reo, fa laha Varatsagny le mpanjaka, fa laha Varatsagny koa tsy misy Andrivola zay laha tsy ato ambany Toliara 2. Fa satria rozy io ro telo mpanjaka eo, laha telo rozy ny vola na babiny toy no raiky magnatoy io. Zahay baba zarao hanagny eo, fa handeha zahay hagnoriky vola ty. La nandeha raiky ampela no lehilahy io, i raiky ampela agnano amabobo agnano i agnatao tany raiky io amikoboky nipetraka agny ampela iha atao hoe Zafin-dravola. La mipetraky eo iha handeha agnoriky vola egny koa. La nagnoriky vola egny koa raiky mpanjaka egny le anadahiny egny, tsofo ty vola egny vao zay nipetraky. Zao Andrivola hoe fa nagnoriky vola egny bakagny. Zao mpanjaka fe Andrivola. Izay tantarany raha zay tamin'ny taloha. Tombony ho an'ny zahatany tamin'ity fitsidiany ity ny nahazona alalana niditra sy nakasary tato amin'ny fasan'ny taranaka mpanjaka Andrivola eto Ambibola miary tsy lavitry ny fihamfaly. Manahaky fasanay io zao mba angatanay mba asialakory satria taolana ahoda regny raha mpanjaka regny vokariny mahery avilivily. Satria la mba misy lakory sarotsy mpagnonany toy mamarotsy taolo eo. Vasa 20 olo vokatsy ao zay mpanjaka regny. Raheo zany maro raha atao. Feno raheo zany sy mivala zany. Ao misy raha vazy reo, lakolosy, raha rey sahabatsy rey, lasan'olo iaby, verara rey. Ka io zany mba angatahinay agny Foibe agny, mba raheo koa zany ohatriny raha mitariky le tourisme, ka mba tianay zany mba mivala so mba amizay le raha manao le fihamy, mba tianay mba hasia lakory matevitevy raheo so mba handrosoa le mpizahatany magnaminay atoy. Ja mpianatsikira reo gnaby. Raha izany fanazavany zany dia betsaka ny vakoka tokony ho narovana fa very tsy fantatra ny antony tato amin'ny fasan'ny taranaka Andrivola. Rehefa manaraka ny lalam-pirenena fahasivy ka tafiditra ny tanàny Benetsy dia mahita zomban'ny mpanjaka ato Antsinanandalana raha avy any Toliara. Araka ny tantara dia zanaka avy amin'ny taranaka Andrivola tao miary nandalovantsika teo no nanambady mpanjaka sakalava maro saragna tato Benetsy ka nanorina fanjakana. Mba hanamarina n'io tantara io dia nanantona mpahay tantara tato Manombo ny zahatany. Nisy mpanjaka sakalava ty tao Antsinana ao a Benetsy. Io fanjakana maro seragna a Benetsy agny io. Ary ny mpanjaka ny tamizay Lahimiriza ny mpanjaka tao. Andriamatoa Lahimiriza. Zay ny heno araky ny Lovantsofy. Nanaiky nanompo ny fanjakana sakalava avy amin'ny taranaka maro sarana teto Benetsy ny foko vahiny nantsoina hoe tragno telo, mety ho avy any Atsimatsinanana, mety ho avy any Mahafaly, mety ho avy any Antanosy io foko io nanorina tanàna tao Fitsidika Manombo ho iatrany Andriamatoa Larsarmont. Misy zomba telo avy amin'ny taranaka iray ny eto Tanandava, Andranomanintsy, Ambaikily, Bekiropoky. Tanandava, tanàna noforonin'ny Ramogné, fantatra amin'ny fiantso hoe Angalaza ankehitriny. Aminay izay nanao ny fanadihadina dia voaporofo tamin'ny zomba telo iraisana eto Tanandava, Andranomanintsy ary Bekiropoky ny fifangaroana sy sokajy nisy tamin'ny foko sakalava. Aloloha to talehibe amizay mba agnatin'ny sary toy. Mba ilany ano Mialy.
fa nandehanana fiveloma ireo ka nikaratany plasy isandrozy ngila na iro zao nizara ngila na nandafurieng ni andafurieng la nagavaratry na nandeha amrondava petraka bendy ngilana olo raiky avao rozy bakagny zany fa tantsarapioko zany hoe nisarahandreo araky ny tantara tsy tao andoha nitahotra tamin'ny fanatanterahana ny fanadihadiana fa nidirana alina ihany ity tanàna ity na fantatra fa ratsiratsy ny fahalemana tamin'ny fotoana nandalovana tanàna mbola misy 10 kilometatra mialan'ny tanan-dava hitady olo be mahay tantara ny antondia zandaro efa misotro ronono i Andriamatoa Takedy soratra Jean Baptiste no ny aretin'ny tositra mahazo azy dia tsy afaka nitondra fanazavana firy-tsony sofa ny soratra mitoetra Ian nanoratsy ny boky voalazantsika tany am-piandohana fa tao anatin'ny faritra nofehezin'ny mpanjaka Sakalava Andriamandazoala tamin'ny 730 830 ity faritra ity Andriamandazoala Narabedo ilay zanakala faharoan'ny mpanjaka mahafaly atao hoe Andriamanalimbe na Bararata Vokoke avy amin'ny fokon'Andriana Marosarana nanana rahalahy any Izafy Magnely sy Tondraha i Andriamandazoala Izafy Magnely nitondra ny fanjakana bara ary Tondraha no nipoirany foko Andrevola niely ato amin'ny faritra anelanelan'ny Mangoky Atsimo sy ny reniranon'ny Fierena Usua aninci amni riane mangatani raga mangunyara ayatu mangunyara raga tukua ran kujana kau ansi tapunai tantara razeu umene nai anareu zumbarua ujere nareu tandanga hanaro changa usua udum narusua tui asa tonareu tui siapa nareu ho fanajana ny fomba amampanao sy kolontsaina mahamalagasy dia tsy maintsy mangataka lalana sy tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny Behazo manga tanàna tahaka izao vao miroso amin'ny fakana sary zomba ny ekipan'ny zahatany tamin'ny toerana sy tanàna izay nandalovana Zao ny tany di tsara na famanavao azy mihetsika hambaotsy azy raha fa aminay fa tsisy azo tsisy azo ka gnazo zany tsy minday kapa tsy minday satroka Então, me ajuda tu. Misy jiny. Jiny avao ato. Jiny ato. Ao zany matériel ny fanavana manga tu ato. Tieto zany fa mabomby tieto. Mba misy ny raha. Ireo moa manga. Barata Vokoky igny moa ny fitorany. Tondraha zao varindry zao. Zao zany ny tena fiben'ny ty ato. Ny raza kehy amin'ny raha ty lafa ny raha atao ato na fomban-draza amin'ny savatsy zay na fomban-draza amin'ny soro ao ampilitsanaka ato zao la zao matariany avao iaby anany zao maro magnetsiketsika ty partiny ampianany godoro ty iaby tariany zao Barata Vokoky zao iaby ka iny za fitehirizinao tao la vasa ino amreo io zany ao moa tianaro volagny aby io ngao zany misy vy lava be zay atao hoe viarara viarara ro amin'io ao dia misy valagny ao misy antsiva fitaovany mara zay zany ngao fa tsisy taola zao ngao noho ny fotoana sy ny fahasarotan-dalana dia tsy todiny zahatany tamin'ny fandrindrana ny fanadihadiana ny nijery ny zomba tao Bekoropoky voatonona teo ny roso ny ampita ny vavaranon'ny Mangoky ny anavaratra niditra ny faritry Menabe ny zahatany namonjy reny vohitra faharoa naorin'ny Andriamandazoala eto Bengy ato amin'ny distrikany Manja tanàna tombanana misy mponina mahery ny 500 i Bengy fa na dia tamin'ny ray oratoandro aza no nidirana teto zara raha nahita olona ho antoniny izahay so ihany fa hay sefo fokontany ity ray aman-dreny nantonina voalohany i Bengy no tanàna renivohitra faharoa naorin'ny Andriamandazoala tamin'ny fotoana nanjakany tetỳ andafy varatra Mangoky atao amin'ny faritry Menabe i Tsiarepioke ilay renivohitra voalohany eny andafy Atsimo nanambady prahavavy avy amin'ny foko Hiridy tompony tany
antsoina hoe volamary sy ravolafeno I Andriamandazoala. Ny vady faharoa no niteraka voalohany ny zananylahy antsoina hoe Andriamisara na Bageda. Ny vady voalohany no niteraka ny zananylahy faharoa natao hoe Andriamandresy na Akopo. Ny lalàn'ny fifandimbiasam-pahefana tamin'ny vanim-potoan'ny fahampanjaka dia mandeha araka ny fizokina amin'ny zazalahy nateraky ny vady voalohany na vady be ny fandraisana fanjakana ka nazoky ny Andriamandresy aza I Andriamisara dia I Andriamandresy no nanjaka. Zao voalaza eto aby io laha kin'olo agnamindra eo olo mangataky hoe Andriamandresy zao Andriamisara zao aby ka mamy zao voalaza andreo aby tsy nananjanaka I Andriamandresy ka ny zanaka nabavy ny antsoina hoe Andrianday fotsy no nitendreny nandimby azy ny 1920 na voalazan'ny mpanoratra maro fa vazaha Eropeana na Arabo rendrika tan-dranomasina tao amin'ny Canal de Madagascar no ray ny Andrianday fotsy. Nanomboka ny natanjaka sy ny fantoka amin'ny lafiny ara-pinoana ny fitondrana fahefana fifehezana tany nataon'ny fokon'Andriana Marosarana rehefa tonga taty amin'ny faritra Menabe teto Bengy. Ny fangaro ny fomba amampanao sy ny fahaiza mivelona ary ny fomba mpivavahan'ny mpiavy sy ny tompontany. Tsy ny mpanjaka sy ny ombiasiny ihany no masiny teny fa ny ampy fomba hafa ny fifandraisan'ny hita maso sy ny tsy hita maso. Ny forona teto ohatra ny atao hoe hazo mangavi, halafalitsy, soro, tongitagnin'ny mpanjaka, sikily, ny dady na roelika, ampagnito sy ny hafa ary ny tariky. Izany no mahabe fadifady an'ity tanàna ity mandraka ankehitriny ka zara raha nahazo fanazavany zahay rehefa nanontany olo be hazo manga teto an-toerana mikasika ny tantaran'ny Bengy. Ka nareo zao lafa misy fitampo regny Menabe agny de miatriky agny va sary roagny mandeha magnatoy tsy misy an'io zay nanavako an'izao tsy haiko no mpanjaka teto na lany ny doriany va nanao kory tsy misy zay fitampo zay tsy misy amin'ny tanà eto. Tsisy fitampo zany ety tsy misy lafa kila aza tany misy andraha zay atao misy mpanjaka mbaoka amina eto landreo agny zay tena marina amizay landreo agny fa tsy misy zao gnatoy fa mpanjakatsika teto milevy eto avao io aya tsy milevy eto vany nandeha nagnavaratsagna zao eka milevy eto i la aby resaka tematikina antsika zao i milevy eto i tsy zao moa gny rehaky tsy ambaran'olo ahy zao tsy haiko gny manomoro koa hoe zao hoe manao kory zay tsy lany tegna sady tsy nanome no nanafina mafy ny tantara tiana ho hantsakaina teto Bengy Andriamatoa Avimana sy ny rahalahiny miteny ao ambadimbadika tsy tazantsika amin'ny sary. Tsy nasehony anay mazava ho azy ny zomba eto Bengy na de izy rery aza no manana fahefana anao izany. Tsy lintsofina no nahafantaranay fa nilevina eto I Andriamandresy sy na Andriamisara anadandreny ny Andrianday fotsy ka natao ny fiangaviana rehetra vao afaka naka sary. Asa na fifandrifian-javatra amin'ny mahabe fadifady ny toerana fa nanjavozavo na filoha hitantsika zao ny sary nalaina tamin'ny drone. Tsy nandray feo ny caméra iray tamin'ny roa nanaovana interview ary maty tsy nandeha intsony ny jery fampiasa amin'ny fakana sary. Tranga noraisiny ekipan'ny zahatany ho tevy ny traikefa efa nanana amin'ny fitandrahana ny zava-misy eto Madagasikara fa andao iverenantsika ny tantara. Ny zara roa ny fitondrany Andrianday fotsy tao atsimony mangoky nafantony tamin'ny tanjakaratafika ny fehezany tany efa nolovainy tamin'ny Raibeny Andriamandazoala. Nataony izay tsy nitsabahan'ny fanjakana hafa tamin'ireo seranana lehibe nanaovan'ny seram-barotra tamin'ny vahiny Eropeana na Arabo tao amin'ny faridranomasin'ny Canal de Mozambique na Canal de Madagascar satria efa nanana fifanarahana tamin'ny vahiny sy ny tontolo ara-barotra maneran-tany toy ny compagnie anglaise des Indes orientales sy compagnie française des Indes orientales I Andrianday fotsy. Mpanjaka malagasy voalohany isan'ny nanokatra lalam-barotra iraisampirenena ho an'ny Madagasikara. Tato avaratra somary notarihiny ara-potokevitra ny fanitarana fanjakana Marosaranga. Izy raha teo no mpanjaka nitondra dady voalohany tamin'ny fanitarana fanjakana ka noheverina fa nampatanjaka ny fitondrany sy nahamora ny fifehezan'ny tany hatrany amoron'ny renirano manambolo. Isan'izany ny taranaka Marosarana nanorina zomby eto Mandabe. Ro dadiko olo baka Trimo Toliara agny olondreo. Ngazy ny babany dadiko niteraka ny babako. Ray Magnaly.
Ndray magnalo ino avy neniny ao tiva ny aby zao aponga hazo lahy zao aby moa raha ampiasainay ao misy olo la miazonay sary zay agnaty trano agny zay zay moa agnatiny ao sy mipetraka mamoto mihily an-trano ao ka aminareo ndra ny lakileny raha amahabo e ampiasaitsika lafa tsika mamoamy raha roa anao ino gn'enta mifitaka eo zany rano zay ino gn'enta ao zany gn'anazy zao ny mazava fa ino aby gn'enta zao gn'enta ao ino fa nanao teo vera volafoty ao da virara zao da bakoly mpisy gn'embokinay da zao aponga volagninreo zao kay misy sajoa koa sajoa fotaky sajoa tany regny taloha talohan'ny sajoandre miampita ny vavarano ny mahariva eto Mandabe ny zahatany ilay renirano efitra varatra tamin'ny fitondrany Andriamandazo ala hanaton'olobe voatonona mitazona fanalahidiny zomba teo no tsy maintsy nandalovana teto Mahabo ka fanontaniana manitikitika mikasika ny zavatra ampirimina ao anaty zomba hiany no nangatahana valiny misy ny atao hoe jingo zao hoe zava-masina sarana ohatrany salonakavina ao ny zavatra haingo ny eo nanjaka taloha no vita trasy tataratra ao misy tavely ao mbola atao milefona misy lefona lavalena lefona fohy mbola ao dia misy sabre koa ao sabre vita vazaha zany mbola anisan'ny falaka fitaovana entina miady tao zay ngamba dia misy galona koa galona tanàna nataon'Andrianday fotsy renivohitra no sady nonena ny tao magneva tanàna tsy dia lavitra ny Mahabo araka ny tantara dia ao koa izy no mileviny tsy tonga tamin'io toeran'io ny zahatany tamin'ny fandrindrany ty fanadiadiany ity noho ny fotoana na dia voalaza fa misy zomba koa ny ao magneva beloha amoron'ny Tsiribihina ary ny any amin'ny faritry Melaky tamin'ny fotoana nahafatesany Andrianday fotsy ny taona 520 dia nisa efada ny zanan'ny mpandova fanjakana ny Lamatoa dia ny anatsimo nakany fiherenana rehefa notereny ilay Lahiaivo dia iratsy manonga na Andriamanitra izay nanjaka teto Mahabo ny Roalahy Sisa dia ny anavaratra rehefa nomeny Andriamanitra olona mba hanangana fanjakana ny avaratra hanavotana ny fanjakana ao Menabe tsy ho voazarazara no anton'izany ny ray amin'ireo roalahy ireo i Andriamandisoarivo izay nanorina ny fanjakana vaovao tany Boeny nitatra ny anavaratra manambolo indray zany ny fanjakana Sakalava tonga soa eto andrenivohitry Boeny talohan'ny taonjato fahavalo amby folo kely maizina fiaonana samy anarana ny antsonan'ny tanàna marovoay avokoa ireo noho ny mahatoerana stratéjika azy manamorona ny ranon'ny Betsiboka mivoaka hatrany amin'ny elodranon'ny Bombetoka sy misy lemaka afahana mamboly vary sy miompiomby dia nanorom-ponenana teto ny mpanjaka Andriamandisoarivo zanak'Andrianday fotsy ny 710 folo sy 710 tahaka ny toerana nonenan'ny mpanjaka rehetra misy doany na zomby eto Marovoay antsoina hoe Doanindremisara teto amin'ny stade Ramarka ankehitriny ity no nanorenana ny Doanindremisara voalohany tamin'ny tanàna mbola nantsoina hoe Fihaonana izay vao nafindra eto Tsinjoarivo Andriamatoa Jorondraza no mpitazona azy hatramin'ny taona 570 sy 710 Andriamisara maboaka Menabe agny amin'ny faritra Andrefana zany ary ny doany voalohany nalaindreo teto raha araka ny tantara heninay dia Marovoay zay izy vao nangala Mahajanga dia amin'izay fotoana zay zany misy fomba
ifandraisany amin'ny mahajanga somary voay taloha agny atao hoe fitampoa. Fanefany kosa rehefa misy zavatra atao hoe magnandrebe sy valie lava zay miboaka de tsy maintsy amaro voeto no iegno an'izy ireo. Raiky mandeha Betsiko, raiky mandeha Mahabo mandalo an-Kaboka. Miverina reo baka na enim-bolagna na 3 volagna na herintaogna de tsy maintsy miegna eto de tiana atao hoe fieognana. Ndremisara no anarana voatonona lohan'ny mpanjaka rehefa miresaka douane na zomba aty amin'ny faritra Boeny. Mifandray amin'ny fiovan'ny fitondran'ny foko maro sarana voalazantsika atao bengy izy io, zany hoe Raibeny Andriamandisoarivo. Io ilay dady na relique ny fandimbiasan'ny mpanjaka Sakalava ny niaro azy ka indraindray aza idina mihitsy ny hahazona azy mba hahazakana fanjakana. Rehefa niala tany Menabe Andriamandisoarivo de nitondra relique ny Andriamisara. I Andriamisara de efa folaka tany Menabe izay milevina ny bengy any toerana misy ny fasana ilevenany Andriamisara. De nentiny ny relique ny Andriamisara, nentiny tsy niala amin'ny vatany zany, misy olona niaraka aminazy zany nitondra relique ny Andriamisara satria moko iady izy io. De iny zany nitany fa hoe mba handresena ny adversaire zany iny relique ny Andriamisara iny zany. Nataony fomba zany. Ka agny jusqu'à ankehitriny zany dia mbola mipetraka zany io fampiasana io relique io izay nifandimby rehefa tsy teo Andriamandisoarivo milevina ho Bezavo de tao izy niteraka ny zanaka natao hoe Andriamboinarivo. Amin'ny taranaka maro saragna ny fananana dady tahirizina ao amin'ny zomba no mahazomba ny zomba, fa ny dady no manamarika ny fifamindram-pitondrana sy fahefana hitondrana ny tany sy ny vahoaka ary manamarina ny fototra ny eviana raha te hatanjaka. Izany no mahasarobidy sy ilazany Sakalava ny mahamasina ny fisian'ny zomba isaky ny toerana nisy ny mpanjakany. Nafindrafindra toerana nanaraka ny vanim-potoana ny douane na zomba eto Mahajanga fa voatazona ny hasina sy ny kolotsaina mahazomba azy hatramizay. Eto no fanaovana fanompoam-be ho an'ny faritra Boeny. Mitazona kolotsaina maro loko, vakoka hita maso azo tsapaitana na ny zomba. Betsaka ny fikarohana, fanoratana ary fandalinana efa nataon'ny mpikaroka malagasy sy teratany vahiny mikasika azy ka manapirofo ny maharem-pirenena lehibe ny fananantsika azy. Mokove tsy azo hitariana mpizahatany ireny lalana ny diavin'ny mpanjaka ny fandimby manana ny maizy azy isam-paritra eto amintsika ireny na mahalala ny rano efa nitsahany fotsiny aza. Santiona ny reny naroso antsika ireny fa betsaka ny zomba misy eto Madagasikara izay azo atao tolotra ara-pizahantany hanatevenana ny harena voajanahary sy torapasika amin'ny dadasika mampiavaka ny tinosity. Fangatahan'ny taranaka sy mpitazona zomba ny mba hanaovany fitondram-panjakana fotodrafitrasa matanjaka mifanaraka amin'ny kolontsaina malagasy arovana ao mba ahafana mitahiry azo antoka ny vakoky ny zomba. Hamaranantsika azy dia hoentina aty amin'ny faritra fivoantany somary efa mahazo ny tapany atsimo isika aseho vakoka hita maso sy mbola azo tsapaitana na tsy dia be plaza firy ihany koa eto Ilomay manamorona ny lalam-pirenena fahafito. Fasambazimba foko voasokajy ho tompony tany sy voalaza fa nonona voalohany teto Madagasikara. Noho ny fandrosoan'ny fitombon'ny mponina sy nahavoafaokazy tao anatin'ny fanjakana nentin'ny mpanjaka samihafa dia izy no isan'ny foko natarika vitsy anisy indrindra amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Fasany sisa no ahafahana miteny ny anaran'ny foko vazimba ary mbola betsaka ny tsy mahafantatra izany ankoatry ny mpikaroka. Vakoky ny malagasy ny fasambazimba ka tsara koa ny hanomezan-danja azy ho an'ny tolotra ara-pizahantany momba ny kolontsaina sy tantara eto Madagasikara toy ny efa tao amin'ny valan-javaboary-pirenena Isalo sy Aobemara. Nandritra ny fitsidiana reny toerana reny moa dia nataonay teto amin'ny ekipan'ny zahatany izay nahazona ny tao anatiny reny zomba reny fa saingy tsy nahazo an'izay aloha tsika hatramin'izao nefa vao may mampatsiro izay fitsidian'izay koa ny tsy fahalalana izay tsy ambaratelo tao anatiny izay zomba izay. Ny vakoka tahaka ireny dia harena lehibe ho antsika malagasy ary ananantsika maro ny fanjakana raha teo amin'izao fotoan'izao efa manao ezaka lehibe amin'ny fampiroboroboana azy ireny ho avadika ho tolotra ara-pizahantany. Tapitra ny fandaharantsika
antsika saingy ny eto fahitalavitra ny tapitra fa ity fandaranty dia afaka iverenanao jerena amin'izay fotoana mahamety anao amin'izay toerana rehetra misy anao ao amin'ny réseaux sociaux zahatany dia amin'ny YouTube sy ny Facebook. Isaorana ny fikambanana teratany nanampy anay tamin'ny fanatotosana ity fandaranty. Isaorana ihany koa ireo mpiara-miasa hafa tahaka ny Aniko Bode nanao ny tarehy sy ny taovolo. Tsy adino fa isaorana ianao tany atokantrano nanaraka amin'ny fandarana hatramin'ny farany dia manome fotoana ho anao indray amin'ny fandarana manaraka izay enoko fa mbola ho tafa ho anety indray tsika amin'izay fotoana izay. Veloma tompoko.